Very like you, ilay trotsakiny tanata. Halleluia, miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankonanao indray amin'ity androany ity. Sorantsika Jesosy fa mbola nomeny fotoana andro anio indray itsika. Sorantsika izy fa mbola afaka mandre ny ten'Andriamanitra indray izao sy ianao amin'ity androany ity. Tonga eto amin'ny partie 2 amin'ilay hoe fibebahana marina indray izao sy ianao nisy an'izay partie an'izay hoe fibebahana marina. Raha miscribe ny fiomanana any an-danitra ianao dia mahazo ny notification, dia mahazo an'ireo vidéo be da be ao anatin'ireo. Misy karazana fizarana ao misy ny hira ao misy toriteny ao misy vavaka ao, zany hoe raha miditra ao zany ianao dia tena iaina ao anatin'ny tontolon'ny zava-panary. Atsapa-kasika ianao anatin'izany ary anetananao ianao ihany koa mba misubscribe izay fiomanana ho any an-danitra izay ary manaraka an'izay ihany koa isorantsika ny Jesosy hoe misy an'izao karazana groupe ohatrany tony izao izay mbola afaka mizara amintsika ny ten'Andriamanitra ahafahantsika hiaino an'izany ten'Andriamanitra izany satria tsy vita mihitsy ny fiainako sy ny fiainanao raha tsy misy ny ten'Andriamanitra itsika. Tena hoe tsy manana fiarovana izao sy ianao raha tsy misy ny ten'Andriamanitra tsika. Raha tsy ao amin'i Jesosy rery ihany fa izy no vato bateria ho fiarovana ny fiainako sy ny fiainanao. Mety hiaro anao ihany ny zavatra rehetrarehetra fa Jesosy ihany no mpamora, no Tompo mora azo indrindra. Amen. Ivavaka izao sy ianao alohany andraisantsika sy hidirantsika anatin'izay hoe fibebahana marina izay. Ray malala tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izahay. Misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra anao ihany koa fa mbola nampidirinao indray anatin'ny partie 2 mbola menao indray ny teninao alalana ny sitraponao anatin'izao fibebahana marina izao. Tompo malalo tsy sarisary-pibebahana na hoe fomba-pibebahana na zavatra tao fotsiny amin'ny ezaka avy amin'ny tenanay fa tena aoka ny teninao mihitsy no anovanay satria teninao mahery araka ny teninao hoe mahery ny teninao ary tahaka ny sabatra roa lela dia aoka ny teninao tena hoe andratratratrana anaisotra analana sitrana izay rehetra mety ratra mety fahaverezana ty anatin'ny fiainanay tsirairay avy indray androany dia tena ianao mihitsy ny fanahy masonao le fanafahazavana mpianatra anay ny zavatra rehetra eto androany raiso ny toeranao fanahy masonao tsy tenina ny fahalalana izay fantatro ahako na hiteny ho an'ny tenako ahako fa aoka ianao izay tompony teny no hitondra ny fahazavan'ny teny ao anatin'ny foko sy ao anatin'ny fony ireto olona izay andre indray izao teninao izao. Miasa fanahy masonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Araka n'ilay tany amin'ny partie 2 iny izay nisy ny teny atao anatin'ny Matthieu izay hitantsika atao anatin'ny izay nentina atao anatin'ny partie 1 iny azafady nisy ny teny tao anatin'ny Matthieu toko 2, Matthieu toko 4, Matthieu toko 3 azafady sy Matthieu toko 4 ary ny asan'ny apôstôly tao anatin'izay izay teny izany moa dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy satria mbola izay ihany koa ny teny ijoroako sy ijoronao amin'ity fotoan'ity andro anio Matthieu toko 4 andiny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary mbola navelon'i Jesosy izay teny izay ao anatin'ny Matthieu toko 4 toko 17 tapany B. Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Anatin'ny asan'ny apôstôly ihany koa iteny io dia mbola naveky ny apôstôly hoe mibebaha ianareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Izany hoe resaka fibebahana izany ao anatin'izay. Ary nisy ihany koa ny fijorovana vavolombelona izay nentina izany hoe somary manao mamintina kely ny zavatra tany anatin'ny partie 1 iny zany alohan'ny hidirantsika ao anatin'le partie 2. Nisy ihany koa ny fijoroana vavolombelona tao anatin'ny partie 1 iny izay nentina tamintsika hoe zatovo anankiray izay izay nanana fiainana double izy. Ny ety ivelany izy tena manompo ary tena manompo amin'ny fo fa tao anatiny ihany koa ny fiainany ankilany ihany koa dia nisy fanagejany fahotana, nisy fanagejany zavatra ratsy izay ny ainany tao anatin'izay ary raha tsy nanolo tena tanteraka tany
miditra amin'ny fibebahana marina io zatovy io tsy afaka satria rehefa miditra ao anatin'ny fibebahana marina ianao dia amarin'Andriamanitra ny teny hoe raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo ao anatin'izany. Ary nisy ihany koa moa ny dingana izay nandehanan'io tanora io tao anatin'izany satria nisy ny fanaovana délivrance na koa hoe asa fandroahana devoly tamin'io zatovy anankiray satria ny fanaratsy afaka miditra amin'ny alalan'ny zavatra jerena. Ny fanaratsy araka ten'Andriamanitra tsika tsy miady amin'ny lofa mandrà fa miady amin'ny fanapahany favalo ny rivotra miriorio eny amin'ny rivotra eny ny devoly rehetra. Dia misy rehefa araka le tantara ao anaty Matthieu hoe rehefa nanantony Jesosy dia indro ny demoniaka nandositra tao anatin'ilay zazalahy. Izany hoe misy izany ny fanaratsy miditra amin'ny olona. Raha tsy misy nefany, raha tsy hoe esana mihitsy ny olona iny tsy afaka ilay vavalo izay mamatotra anazy ao anatin'izay. Izay ny zavatra nataony ilay zatovy tao anatin'izay. Ary marina loatra ny tenin'Andriamanitra hoe raha mibebaka marina fonareo ianareo dia mahatoky sy marina izy. Dia hiditra ao anatin'ity partie 2 ity izao sy ianao hijerina trangana tantarana olona anankiray indray ary mety ho ianao mihitsy ny ao anaty mety teny ianao na mety andre mihitsy ianao anatin'izany hoe tena fiainako izany na tena za zany fa isoron'ny tompo raha toka ka mahatsapa an'izany fahatsapana izany ianao fa tena ianao mihitsy izany no iantefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy nanomana teny amelezana olona satria nazaosy ianao ary tsy mifankahita, tsy hitako ny fiainanao, tsy fantatro ny fiainanao. Tahaka izany koa reny mpanompon'Andriamanitra reny. Dia tsika ihany koa rehefa mihaino ny teny mpanompon'Andriamanitra dia tsy mijery ny fiainan'ilay mpanompon'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra no raisina ao anatin'izany satria ny tenin'Andriamanitra ny finoana hozy izy dia avy amin'ny toriteny ary ny tenin'ny Kristy ihany koa dia avy aminy. Dia raha ianao mihitsy mahazo fahatsapana izay dia tehany ianao mihitsy ny tiany Jesosy ho afahana androany. Ianao mihitsy te hiditra ao anatin'ny fiainanao mihitsy Jesosy androany. Hijerika tantarantsika anatin'ny mpitsara ao somary fitipitiantsika ihany ity tantara anankiray ity fa somary lavalava izy ao anatin'ny mpitsara toko fa 9:10. Nisy tantara andao jerentsika mpitsara toko fa 9:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandroso izy ka nandeha ary raha mbola teo akaiky an'izy Bea izay any Benjamita izy dia nilentika ny masoandro ka dia nivily teo izy andeha andry any amin'ny Gibea ary niakatra izy ka nipetraka teo an-kianjan'ny tanàna fa tsy nisy olona nampiatrano azy andry tao an-tranony. Ary indro nisy lehilahy antim-panahy avy niasa an-tsaha noho ny hariva sady olona avy amin'ny tany avoanan'ny Efraima koa izy saingy nitoetra tany Gibea fa ny mponina tao amin'izany tanàna izany dia Benjamita. Mitsambikintsika ny 2:20. Ary raha mbola nampifaly ny fony izy indro ny mponina tao tanàna olona tena ratsy fanahy dia nanodidina ny trano ka nandondona mafy ny varavarana ary niteny tamin'ilay lehilahy antim-panahy tompony trano hoe avoay ny lehilahy izay niditra ato an-tranonao mba halalana azy. Dia nivoaka nakeo aminy raha lehilahy tompo-trano ka nanao taminy hoe tsia ry rahalahiko masina ianareo aza manao ratsy fa tonga tao an-tranoko ity lehilahy ity koa aza manao izay zavatra fady indrindra izany ianareo. Tsabikantsika eo 9:20 fa tsy nety nihaino azy ireo lehilahy ireo ka dia nalaindra lehilahy nivaditry ny ranony ka novakiany taminy ka navoakany taminy teo ala-trano dia nalala azy ireo ka nanao ditra na taminy mandritra ny alina mandra-parain'ny andro ary rehefa hiposaka ny masoandro vao nalefany andeha izy. 9:20 dia ny fomaraina-ndra lehilahy ka namoha ny varavaran'ny trano dia nivoaka andeha tamin'ny lalan-kalehany ary indro raha vehivavy vaditrin-drano no miapatra eo am-baravaran'ny trano ary ny tanany eo amin'ny tokonany. 9:30 ary hoy izy ireo rehefa nahita tsy nisy zavatra natao nahita toy izao hatramin'ny andro ny akaran'ny zanak'Israely avy tamin'ny tany Ezipta ka mandraka androany hevery izany samia maka saina ka ambarao. Eo amin'ny mpitsara toko 20
andininy fahatelo. Ary reny taranak'i Benjamina fa niakatra ho any Mispa ny zanak'Israely dia hoy zanak'Israely lazao izay nahatonga izao ratsy izao dia namaly ny Levita vadin-draha vehivavy novonona ka nanao hoe tonga tany Gibea izay any Benjamita izao sy ny vadin-draniko andro tao dia nitsangana amely ahy ny mponina tao Giab ka nanodidina ny trano amely ahy tamin'ny alina izao saika novonona ary ny vadin-draniko nandriany ka maty. Amen. Jantsika eo ny ten'Andriamanitra somary lavalava ihany izay teny izay tantarany lehilahy Levita anankiray izay tratralina ary mivahiny tany an-tanàna Gibea. Rehefa tonga tao an-tanàna Gibea izy ireo dia mponina Gibea any Benjamina dia olona tao dia tena ratsy fanahy hitantsika izao anatin'ny mpitsara 7:22. Olona tena ratsy fanahy ny mponina tao ka nanery an'ilay antom-panahy tompontrano mba hamoaka an'ireo vahiny ireo ho anaovan'izy ireo fa vetavetana zany tao anatin'izay. Tsy nanaiky moa ny tompontrano ary tsy naleo ny mponina ny tompontrano ka namoaka an'ilay vadiny ihany ka namoaka an'ilay vahiny zany hoe ilay vehivavy zany navoaka tao anatin'izay. Nanaovan'ireo mponina ratsy fanahy teo amin'ny tanàna ny fahavetavetana izay ratsy indrindra ary ihany koa rehefa vita izay nandritry ny alina mandra-paraina ny andro maty mihitsy ny raha vehivavy tao anatin'izay ny alina hatramin'ny ainy. Rehefa hitan'ilay vadin-drano fa maty dia norasarasainy ihany koa tao anatin'izany zany hoe efa sady nanaovana bibiana re vehivavy no mbola norasarasainy novonona norasarasaina ihany koa tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Zavatra tsy hitan'ny tranga teo amin'ny zanak'Israely zany zavatra feno abibiana zany izay nataon'ny mponina Gibea tao Benjamina. Hita moa ty Benjamina raha somary manao jeritodika kely itsika. Ny Benjamina dia rahalahin'ny Israely ihany. Ny Israely dia Jakoba izay novaina hoe Israely ary ny taranak'i Jakoba dia 12 izy ireo ary zanak' Jakoba tamin'ny Lea Benjamina zany hoe prahalahy zanak'Israely sy ny Benjamina olona iray ihany izy ireo fa ny Benjamina nanao izay ratsy teo anatrehan'izy ireo. Fantatry Israely zany ary toana ny fony nalahelo sy tezitra izy ary nitaky an'ilay olona ratsy fanahy teo anatrehan'ny Benjamina izy ireo tao anatin'izany. Zany moa izay hitantsika ao anatin'ny mpitsara 20 ihany na hitantsika an'izany hoe eo andiny 12 hoe ary ny firenen'i Israely dia naniraka olona tany amin'ny firenen'i Benjamina rehetra hanao hoe inona izao ratsy natao teto aminareo izao koa ankehitriny atolory anay ireo olona tena ratsy fanahy avy tao Gibea ireo mba ataonay maty izy ka esorinay tsy ho eo amin'ny Israely ny ratsy. Fa ny taranak'i Benjamina tsy nety ny hain'ny feon'ny zanak'Israely rahalahy. Nanomboka teo amin'izay ary ny disadisa sy ny disadisa familiala zany ary ihany koa ny ady tao anatin'ireo fianakaviana rototareo. Lasa ny fanandrina zany ny Israely sy ny Benjamina satria ny Israely tsy nanaiky fa ho fongorana zay mpanao ratsy dia tsy maintsy ho fongorana. Ny mpanao ratsy dia tsy maintsy ho fongorana ary tsy iray tsy kombakomba mpanao ratsy fa zay mpanao ratsy dia ho fongorana tsy ho eo amin'ny firenena. Tsy nanaiky nefa an'ireo Benjamina ireo lasa kontra tamin'ny zanaky ny Israely. Nandeha ny tantara ary nahery be moa ny Benjamina tao anatin'izany fa rehefa nandeha ihany ny tantara dia lavy teo anatrehan'ny Israely ihany ny Benjamina. Dia hitantsika ao anatin'ny mpitsara 20:7 hoe ny anaran'i Jesosy ary ny Benjamita rehetra izay lava amin'izao andro izany dia 5,400 na tatsabatra lehilahy mahery avokoa ireo. Eo amin'ny 770 fa nisy 900 lahy nihodina ka nandositra nakany anefitra ho any amin'ny aram-bato any Rimona dia nitoetra tao 70 bolana. Zany hoe resy ny lavon'ny Benjamita fa nisy 900 lahy izay nandositra avitra zany velona lehilahy daholo izy ireo lehilahy mahery dia nandositra nakany anatin'ny aram-bato izy ireo nitady fialofana nitady fiafenana nitady vonjy-aina atao anatin'izany ny hery ny fanendrehan'ny Israely azy ireo satria efa lavo teo anatrehan'ny Israely izy. Hitantsika indray nefa ny tantara mitoy anatin'ny mpitsara 2:20 andininy 2 amin'ny anaran'i Jesosy dia nakamy Betela ny olona ka nitoetra
ny toetra teo anatrehan'Andriamanitra mandra-parivany andro dia nanandratra ny feony ka nitomany mafy dia mafy nanao hoe Jehovah Andriamanitra Israely eo nahoana no tonga tamin'ny Israely izao ankehitriny ka fongotra ny firenena iray amin'ny Israely eo amin'ny 15 ary ny zanak'Israely nanenina ny amin'ny Benjamina raha lany ka nanao hoe misy firenena iray fongotra eo amin'ny Israely ankehitriny nanenina ny zanak'Israely noho ny zavatra nataony tamin'ireo Benjamina ireo indray nanenina izy satria manino ny piraitam-po aminy ny Benjamina ary raha aminy Benjamina satria zany taranaka Jakoba ry zareo raha aminy ireo Benjamina ireo nalahelo izy ary taraina teo anatrehan'Andriamanitra izy tao anatin'izany rehefa mbola toizantsika ny eo anatin'ny mpitsara toko faha 1:27 hoe ahoana no ataontsika amin'ireo sisa ahazoany vady fa isika efa nianina tamin'i Jehovah tsy hanome vady azy amin'ny zanakavavitsika zany hoe tsy hanome vady an'ireo eninjato lahy sisa velona amin'ny Benjamina zany hoe zanakavavy fa zanakavavy amina firenena hafa zany nefa izy ireo zany te hamelo maso indray ny taranaky Benjamina eo amin'ny zareo tao anatin'izany rehetra zany eo amin'ny 17 amin'ny mpitsara toko faha 1:20 ary ny fiangonana rehetra dia naniraka ny teny tamin'ny taranaky Benjamina izay tao amin'ny aram-bato tao Rimona ka niantso azy hihavana aminy dia niverina tamin'izany andro izany ny Benjamina ka nomena azy ireo vehivavy efa novelomina tamin'ny vehivavy tao Jabesi Gilead ireo kanjo mbola tsy nanenina azy ihany ireo ny 19 dia hoy ny olon'ny fiangonana ahoana no ataontsika ho an'ireo sisa mba hahazoany vady fa efa naringana ny vehivavy tamin'ny Benjamina ary hoy izy tsy maintsy mahazo lova ny Benjamita izay hafa nandositra mba tsy hisy firenena iray fongatra amin'ny Israely amen ajantsika eo zay ten'Andriamanitra zay tantara zay raha nanaraka tsara ianao dia azonao zay tantara zay nisy favetavetana zay nataony reto firenena olom-boafidin'Andriamanitra reto ny Israely dia fantatsika fa olom-boafidin'Andriamanitra ny zanak'Israely nisy zavatra favetavetana zay mbola tsy hita teo amin'ny zanak'Israely nataony reto Benjamina reto tao anatin'izany rehefa nandeha nefa niady sy ny fanenjehanan'izy ireo lavin'ny Israely ihany izy ireo tao anatin'izany ary ihany koa nanenina indray nefa reto rahalahy reto ka nitaraina teo amin'ny Jehovah indray izy ireo ary namelo maso ny taranaky ny Benjamita indray tao anatin'izany namelo maso ny taranaky ny Benjamina indray zareo tao anatin'izany raha hijeritsika ao anatin'ilay efa 17 iny nitsoaka tany anaty aram-bato tany Rimona ny taranaky ny Benjamina ary tany zanak'Israely nandeha nakany an'izy ireo nanao ny fihavanana inona moa re aram-bato ny Rimona no hijerentsika jeritodika eto inona moa ny aram-bato eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao Jesosy Kristy le aram-bato vato fehizoro eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao azonao hialofana azonao hitsoahana azonao heteherana azonao hialofana azonao famonjena eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy tsy haiko hoe mety misy koa amin'izao fotoana izao anatin'ny fiainanao ao mety efa manenjika anao tahaka ny fahavalo andeha hamono anao mihitsy ny eritreritra ny zavatra ratsy nataonao teo amin'ny fiainanao mety karazana fijangajangana maro samihafa ota maro samihafa mety ny fiainanao efa tena mikorotana ambony ambany mihitsy ary mety efa misy eritreritra mihitsy any anaty eritreritranao hoe amoy fo efa tsy zakako tsony izao fiainan'izao fa aleoko maty dia manana fitsaharana ny saiko fa vao maintsy tsy manana fitsaharana ianao raha mirioana anatin'ny fahafatesana fa zao misy antson'Andriamanitra n'io ho anao ao anatin'izao ten'Andriamanitra zao ianao dia tahaka ny Benjamina nitsoaka izy ireo tany anaty aram-bato zay tandidony Jesosy Kristy eo anatin'ny fiainanao aiza zany nitsoahanao androany eo amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny Jesosy Kristy misy fialofana ao amin'ny Jesosy Kristy misy fiarovana ao amin'ny Jesosy Kristy misy famonjena ho azo anao novelomina maso indray ny taranaky Benjamina ary nomena vady izy ireo satria lehilahy daholo
ny sisa velona ary nomena vady izy tao anatin'izany. Raha misy koa faharavana ao anatin'ny fiainanao, mety efa totongana, afaka manangana izay rava eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fa inona aloha ny dingana voalohany indrindra? Hialao le ratsy rehetra teo amin'ny fiainanao. Hoe tao anatrehan'i Jesosy Kristy androany, ilay vato fehizoro ny fiainanao, anorina sy anangana indray ny zavatra rava eo aminao, ampidirana anao indray ao anatin'ny fahazavana mahatretrika mba hidiranao anatin'ny fiainana vaovao ao anatin'izany. Hijery teny isika ao anatin'ny Petera voalohany 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona, ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-pihavanana, sitraka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe, indro mametraka fehizoro aozino ao dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro. Ny vato matavitoana sy vato lampy maso lafaka, ary satria tsy mananaiky ireo dia tavitoana tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, eno tsara, sokafy tsara ny sofinao izay mandre, fa ho anao ny tenin'Andriamanitra izay miteny hoe, fa ianareo kosa taranaka voafidy, fanjakan'ny mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny hatsarany ilay ny antso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena kory fa iny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra fony, fa ankehitriny efa namindrana fo. Mamindra fo aminao Andriamanitra androany. Tsy manameloka anao izy. Ny olona mety manameloka anao, ianao mety menatra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny zavatra faharatsinana, fahotana ataonao. Mety efa niteny tamin'ny rahavavy hafa ianao, mety efa niteny tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, mety efa niteny tamina pasteur, efa nafahany ianao fa tohatry ny verina indray tao anatin'ilay faharatsiny. Mety efa tsy te hitantara amin'ny hafa-tsony ianao satria menatra ao anatin'izany. Androany Jesosy tsy menatra aminao, dia ianao koa tsy menatra manantona an Jesosy Kristy, fa hoy ny teniny izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Izy efa niantsoantso antsika hoe mibebay ianareo. Raha mandre an'izany feo zany ianao dia ianao mihitsy manantona an Jesosy eo anatin'izany rehetra zany. Raha ataontsika jeritodika ny teny ao anatin'ny Matthieu 7:4-40 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, tahaka ireo Benjamina ireo rehefa mivoaka tao anatin'io aram-bato io, nahitan'izy ireo ny fahazavana lehibe, satria tonga tany ny zanak'Israely namitrana fihavanana an'izy ireo, ary namelo maso an'izy ireo sy namindra fo amin'ny tamindray rehefa nitaraina teo anatrehan'i Jehovah nitomany ireo zanak'Israely ireo. Tahaka n'izany koa izao sy ianao eto. Jesosy Kristy dia mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ary mandrakehitra io, dia mifona ho azy anao eo anatrehan'ny ray. Izao sy ianao mihitsy ny antony natongavany teto an-tany, amonjy azo ianao, hiantso azo ianao ao anatin'izany. Matthieu 7:9 maranako azy. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no hiposahan'ny fahazavana. Amen. Izasy ianao zany. Androany raiso no fahazavanao ao amin'ny Jesosy Kristy. Atolory izay ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao, fa Andriamanitra dia tsy manameloka anao. Mora fo izy ary mpamonjy mora azo indrindra izy. Ny olona ny anameloka anao, fa Jesosy tsy anameloka anao. Hoy ateo fa androany tianao Jesosy. Tianao Jesosy ary rehefa tianangana ny fiainanao indray izy androany. Andriamanitra dia tsy manisy lanja ny fahotanao, firy ny fahotanao, fa afaka anangana ny fiainana izay efa rava teo aminao indray izy. Dia voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany aza hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Thank you Jesus.